Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Raha mijery ny lasanao ianao dia misaoran'Andriamanitra. Rehefa mijery ny ho avy ianao dia minoa azy. Ary raha mijery ny anio ianao dia matokia azy. Andriamanitra dia afaka manakatona izay varavarana tsy azon'izaniza hidiana, ary manokatra varavarana izay tsy azon'izaniza sokafana. Noho izany dia tokony hatsiary mandrakariva isika, fa Andriamanitra dia eo hatrany mitantana antsika ary mitady fomba mandrakariva ahafahany mitondra antsika amin'ny lala marina. Eny, mandra-piala ny fofona itsika aza. Ny tanjony dia ny ahatonga antsika handova ny fiainana mandrakizay. Ampaherentsika indrindra ny izay voalaza ao amin'ny Jaona 5:10, andino 7 manao hoe: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao am-pofazamalaina, fatomotrany andro izao. Antoko-bihira kintan'ny fahazavana soavy ny merina. Inonina kasai, inonina ta, inonina tenai, maminizao fiainanizao, inonina kete, eto amin'ny titanity, eo zava-maone, ratsy ao Kristi, nalikanto sy mandeha, tena fanaperana, vonina itrasinde, to tsisy fataperana, na nianja na nilaza, dirina itradori, dia samy tsy ankaiza, ratsy ao Kristi. AWR feon'ny fanantenana. Inonina eke fa hoe mahasambatra ny fananana re, na trano soma miratra, ny fahalalana be, ikrizany olona ety, de tsy mahasoane, ratsy ao Kristi, ny fiadanana omba, ny fahafinare
alasaro ny faminanin'ny baiboly alasaro ny faminanin'ny baiboly fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no man'ny radio advantista iraisam pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao tsy maintsy ho vitain'i jesosy hatramin'ny farany ny asa efa natombony ho famonjenantsika vonina ve ianao hanaraka ny famaranana ny asa-pamonjena lehibe indrindra teo amin'ny tantarany tany dia ny fiavian'i jesosy indray hamongotra ny fahotana sy ny vokany rehetra andao ahoana ny fomba hiavian'i jesosy indray eny amin'ny rahony lanitra tena ilaina ve ny hahafantatra izany sa rehefa tia azo fotsiny sy manao ny tsara dia ampy izay famelabelarana ratsoatra masina atolotro ny foiben'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny awr no man'ny kamioatmanina filoha lefitry ny awr ny namanao eliandry amin'ny tantsono n'olotra izany amin'ny teny malagasy misaotranao manaraka tsy tapaka ity famelabelarana alasaro ny faminanian'ny baiboly ity miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso eto izay dia mbola mamirina fankasitrahana anareo na maliantso hatraizatraiza na eto Madagasikara avy amin'ny faritra rehetra mihitsy na any ivelany any misy ireo manontany hoe iza aloha le AWR satria izay izy vonandre angamba Adventist World Radio teny anglisy zany izy Adventist World Radio no fanalavana azy na radio adventista iraisam-pirenena mitovy sata amin'ireo radio iraisam-pirenena hafa tahaka ny RFI na ny BBC na ny radio Vatican na ny radio La Voix de l'Amérique farak'izay anaran'izay dia ny foibe ny fiangonana adventista any États-Unis mivantana no mitantana azy mampiasa teny-pirenena mihoatra ny 300 izahay ao anatin'izay ny teny malagasy radio anankiray zany iraisam-pirenena fa mampiasa teny-pirenena marobe partenariat na fiara-miasa no anton'ny fisiny studio miandraikitra ny teny malagasy aty amin'ny fahatry ny ranomasimbe indianina fa ny taridalana rehetra ao anatin'izany zao famelabelarana izao dia avy amin'ny foibe ny radio AWR mivantana avy any États-Unis mpiara-miasa mandefa ny fandaranay fotsiny ireo FM radio FM BDB ary isorana azy ireo manokana izany mandefa ny fandaranay adiny ray na adiny roa isanandro izy ireo arak'izay mamety azy fa tsy ny AWR akory no mitantana azy ireo tsara ny mametraka an'izay fanamarian'izay satria BDB nareo no manontany an'izay akoatra ny fandefasana nyity fandarana ity amin'ny podcast internet zany dia mandeha amin'ny onde courte izy ity izay maharadio raisam-pirenena azy fa mandray ary mandefa izany fandaran'izany koa ireo radio FM eto toerana izay mbola averina hatrany isorana azy ireo zay anisan'izany ohatra ny radio antso ny filazantsara amin'iny tapany avaratra rehetriny Digo, Andapa, Nosbelville dia toy izany koa ny radio Azisy amin'ny faritra maro na ireo FM hafa tankatsika ny Antsohi sy ny maro hafa tsy voatanisa atao zany ny fomba rehetra mba ahafahantsika mandreny hafatra tsy avelan'ny tompony hiverina aminy tokoa ny teniny araka mivolazo amin'ny tenin'Andriamanitra raha tsy efa navita ny asany ary tsisy asakana ny Jehova amin'ny fampitana ny hafatra tiany ampitaina ho vavolombelona amin'ny olona rehetra milohany havindray eny amin'ny rahony lanitra mety vao izao angamba ianao no manaraka an'ity famelabelarana ity mahafaly anay zany ary misaotra anao miaraka aminay eto fa raha tianao raha sitrakao dia tianay ny vavaka ho anao dia mba hampafataoranay ny anaranao ny toerana misy anao dia takan'izany koa raha misy fanamariana na fijoroana vavolombelona tiana ho zaraina raisoary ireto laharana telefonina ireto andefasanao an'izany
034 06 797 62 033 07 170 60 032 86 819 50 averinandray mandeha 034 06 797 62 033 07 170 60 032 86 819 50 ankoatr'izany a dia mbola azonao atao tsara ny miaino sy maka ireo fandarana rehetra efa nandeha teto miaraka amin'ireo tahirikevitra sy fianarana baiboly marobe hafa ao anatiny raisoary reto roy na adresy reto voalohany a feo fanantenana.org feo fanantenana tambatra le feo fanantenana.org na awr.org awr.org mbola azonao atao koa ny miaino ireo fandarana rehetra efa nandeha mbola voatahiry tsara ho azonao enona amin'ny fotoana rehetra tianao enona azy ao anatin'ny Facebook amin'ity anarana ity AWR feo ny fanantenana AWR feo ny fanantenana takan'izay koa ao anatin'ny YouTube amin'ity chaîne YouTube ity AWR MLG AWR MLG ho atsika izay tsy afaka miditra amin'ireo fomba rehetrarehetra ireo aza manafa misy fomba izay fa homaninay ahafahanao manana an'ireny famelabelarana ireny na mihoatra an'ireny aza diny fotsiny miantso anay rehefa tapitra ny famelabelarana rehetra iaraka ivavaka ary sika mialohan'ny idirantsika amin'ny aloha hevitra amin'ny tian'io ity raha ny asany an-danitra misaotranao izay noho ny fahafahanay manohy indray izao fiarah-mianatra izao nosoratanao ny fahamarinana navelanao ho zaraina nataonao ho fantatry ny olona rehetra ho vavolombelona ny firenena rehetra dia ho tonga ianao tsy tianao tsy hisy hahafantatra ny marina fa mba halala ny marina ny rehetra milohany handraisan'ny fanapaha-kevitra hanaraka izany na tsia amin'ny kahalalahana mangataka ny famelan-keloka feno avy aminao a milohany hidiranay amin'ny loha hevitra amin'ny tian'io ity anao ny teny tompo fitaovana ihany zahay ka dia mangataka anao izay ny fananao masina no hitaridalana ary ampisokatra ny masom-panahanay rehetra ahitanay ny marina voasoratra ao amin'ny teninao izay nataonao fantarinay amin'ny anaran'i Jesosy amen mino afa efa miaina eo akatoko ny andro farany isika miaina amin'ny vanim-potoana miloha indrindra ny fiavian'i Kristy fanondrony rehefa mahita ireo famantarana samihafa ny tany sain'i Jesosy isika mandinika ny zava-misy dia marina tokoa izany mba hiarovana antsika amin'ny endrika fisandohana rehetra izay efa nampitandreman'i Jesosy antsika mialoha dia ilayntsika tsirairay mihitsy ny mianatra ireo toe-javatra nolazain'i Jesosy fa iseho mandritry ny fotoana hiaviana indray sy izay iseho aorinan'izay raha tena tia azy ianao dia tianao ny hafantatra ny momba azy tianao ny hahitany hoe inona ny zavatra nolazainy tianao mamerimberina ny mamaky an'ireny ankoatr'ireo izay fa ny anarantsika teto tsara ho fantatsika mikasika ny fiavian'i Jesosy dia ireto fitrangan-javatra manaraka ireto no tsara fantaritsika manokana rehefa ho tonga Jesosy voalohany a dia voalaza ao amin'ny apokalipsy 4:14 apokalipsy 4:14 manao hoe ho lasa tahaka ny taratasy voaorona ny lanitra ary ny tendrombohitra sy ny nosy dia nafindra ny ala tamin'ny fitoerany isy fikorotanana lehibe ampikoron'ny tany isy ororon-tany mafy izay hanozongozona an'ity planeta ity ary isy tendrombohitra sy nosy izay hifindra toerana arak'izay voalaza teo manaraka an'izany a ireo olo-marina maty rehetra dia atsangana lay Jehovah Andriamanitra namorona sy namonjy antsika ihany manana an'izany fahefana hanangana amin'ny maty izany efa ndresantsika teo alohany amin'izay fa saingy tsara ny amerenana azy eto hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Tesaloniana 2:14
ka zay maty eo am Kristy no hitsangana aloha zay maty eo am Kristy no hitsangana aloha ireo rehetra zay mandry ao amin'ny fasany dia handreny feo ny Kristy tahaka ny feo trompetra hamoa azy ireo amin'ny fiainana mandrakizay ka ireo zay maty tao am Kristy no hitsangana aloha no hoe maty tao am Kristy dia averina ihany dia ireo olona nanolo-tena hanao sitrapony ary nanaiky azy ho mpamonjy ny tenany manokana talohany nafatesany ka aza mangatakandro hanolotra ny fiainanao azy fa tsy tompony ampitso isika ny toe-javatra fahatelo hiseho raha tsaroantsika tsara ny lesona ny anarantsika dia ireo izay marina ka mbola tratra velona dia ovaina mba handray ny tsy fahafatesana mandrakizay ny hoe marina eto a dia izay hamaritan'Andriamanitra azy fa tsy izay hamaritantsika azy araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe tsisy marina isika na dia iray akory aza ao anao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 17:17 manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana tsy misy afaka mamaritra ny fahamarinana ivelan'izay dia nahoana indray ireo raha tsy fanahy mbola velona tsy avela ho velona eto an-tany izy ireo efa mivoaka ny didim-pitsarana fa dia ho aringana izy ireo fa milohany andringanana azy dia izao mivolaza ao amin'ny Apokalipsy 5:15 Apokalipsy 5:15 ary ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifiarivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia nihery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra nahoana tsy zakan'izy ireo ny fanatrika amin'ny voninahitr'Andriamanitra eto zany a dia mazava tsara fa na mpanan-karena na mahantra na olo malaza toy ny mpitondra teo amin'ny fiarahamonina na tsia zany hoe sokady sy ny karazan'olona rehetra dia samy ho hita ao anatin'izany daholo nahoana moa izy ireo no hihery satria efa fanao ny aneny mandositra ny antso ho alefan'Andriamanitra tamin'ny fomba rehetra dia nolavy ny hatrany zany na nampena ny sofina mihitsy aza ny antson'Andriamanitra nalefa taminy satria manatsafidy handahany zany izy saingy tsy zonkosa ny safidy izay tsy maintsy ho vokatra zany rehefa tonga Jesosy antson'Andriamanitra no alefeto fa izahay dia fitaovana fotsiny tahaka ny fitaovana rehetra fa azontsika marinina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra izay rehetra ambareto satria na ny mpitory ny filazantsara koa azany dia tafiditra ao anatin'izay mbola hanaovana antso zay le hoe fitaovana ihany zahay fa Jehova no miantso anao sanatria ny vavany mety ho betsaka ny mpitory ny filazantsara zay lasa fitaovana fotsiny fa tsy mandray ny afatra alefan'Andriamanitra ho an'ny tenany dia tsy maintsy ho very koa izy raha manao an'izany amin'ny fotoana izay hiaviany Jesosy indray ny amin'ny raony lanitra dia hiariary ny fitsaran'Andriamanitra ny fony ny olona tsirairay ary marina ny fitsarany izay ny vakitsika teo ao amin'ny Apokalipsy 9 sy amin'ny toko hafa koa dia maneho mazava amintsika fa rehefa ho avy Jesosy dia tsy hisy famindram-po fanondronitsony tsy hisy fotoana hafa azo ararotina fanondronitsony rehefa ho avy izy ireo ratsy fanahy mbola velona dia haringana hianarantsika eto amin'ny manaraka ny tsipiriany mikasika an'izany azadino izay fotoana izay ny zavatra hitranga manaraka dia ity ireo olo-marina rehetra na ireo izay natsangana tamin'ny maty na ireo izay mbola ho tratra velona dia samy akarina hitsenan'i Kristy eny amin'ny rahaolonlanitra izay ny fahamarinana efa niarantsika nianatra teto ara-baiboly miverimberiny mbetsaka ny famaritan'ny soratra masina ny fomba fiderahan'ireo olom-bovonjy an'i Jesosy izay nandrasa ny atry ny ela nahazony latsa sy eso mihitsy aza efa nizatra ny nifandray am-pinoana akaiky tamin'i Jesosy hatrany hatrany mantsy izy ireo ary amin'ny farany dia hoentiny miaraka amin'ny any an-danitra mihitsy eto sika dia hiaraka hijery fiheveran-diso malaza anankiray izay tokony ho fantatsika tsara mikasika ny fotoana hiaviany Jesosy izay afangaro ny olona sasany amin'ny fomba hiaviany Jesosy ny fotoana hiaviany dia afangaro ny olona amin'ny fomba hiaviany ny Baiboly dia milaza fa Kristy dia ho avy toy ny mpangalatra andeha hamaky teny vitsivitsy mikasika an'izany sika ne ao Petera 2:7-1
fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andro ny tompo ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa ny firimorimoana mafy. Ny andiny anankiray manaraka dia ao amin'ny Matio 4:17 nefa aoko ho fantatrareo zao raha fantatry ny tompotrano ny fiambenana amin'ny alina izay hiavian'ny mpangalatra dia ho niambony izy ka tsy namelany tranony ho tamiana. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: moa ireo teny ireo miresaka ny fomba hiaviany Jesosy sa ny fotoana hiaviany? Raha manohatra ny fiaviany Jesosy ho toy ny fiaviany mpangalatra ny Baiboly eto dia miresaka momba ny fotoana tsy ho ampoizina izay hiaviany fa tsy miresaka ny fomba hiaviany. Samy hafa tanteraka ireo aka ohatra isika, moa ny mpangalatra hanao antso avo aminao hoe ity afa ho avy miomana fa angalatra ny fanananao rehetra aho afaka adiny ray. Tsia, ny tian'Andriamanitra ambara amintsika izany dia izao hoe ho avy amin'ny fotoana tsy ampozintsika izy, haingana sy vetivety. Mialatsiny raha ilazan'ity tantara ty aminao mba hatakaranao ny tiana olazaina. Teo anelanelany taona 577 sy ny taona 220 nga Stefan Breitsweiser, frantsay izy ity, mpandroso sakafo sy mpahay zavakanto, dia nangalatra karazan-javatra mihoatra ny 2000 isa tao amin'ireo tranom-bakoka fitehirizana zavakanto sy lapa maro manerana ny Eoropa. Ny sasany amin'ireo manam-pahefana dia nanombana ny totalim-bidy ny alatra nataony izay mahatratratra any amin'ny $4 miliara Amerikanina. Ngai Breitweiser dia nilaza fa ny antony nanosika azy nangalatra dia resaka artistika tsotra fotsiny izao, ary dia tsy nisy namidiny tokoa ireo zavatra rehetra nangalariny, na dia maro aza nefa nompitehiny reniny rehefa fantany fa nisamborona ny zanany. Nahoana ny tsy tratra mihitsy Ngai Breitweiser, efa nikajy melony iorangalarana izy mba tsisy anampohany izany, na ny tranom-bakoka na ny mpitahiry zavakanto na ny lapa dia tsy nisy nanampo ny fotoana angalarany. Ohatra ihany izay, rehefa ho avy tampoka tahaka ny mpangalatra ny alina Jesosy ny fotoana tongavany resahana eto dia tsisy anampo ny fotoana atongavany izao tontolo izao. Zao mantsy mivoalaza ao amin'ny Matio 4:20-20. Matio 4:20-20. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy malala na dia ny anjelin'ny lanitra aza afa-tsy ny ray ihany. Famantarana no nomeny, fa tsy nanondro daty na volana na andro izy hoe amin'izao ano tonga, ary natao ahasoantsika izany. Nahoana moa no tampoka amin'ny olona ny fiaviany? Zao ny voasoratra ao Matio 4:17 sy 17. Matio 4:17 sy 17. Fa tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safodrano, ka nihinana sy misotro ny olona ary napaka-bady sy namoaka ny ampakarina mandra-piavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny samby fiara, ary tsy fantany izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany koa ny fiaviany Jesosy. Tsy milaza akory ny Baiboly hoe aza mapaka-bady tsony na aza mianatra tsony na aza miasa tsony, tsia. Fa raha azavaina miteny hafa dia izao: na inona taonao amin'izao fotoana izao dia aoka hiambina, satria efa mazava ny famantarana rehetra anie, mba tsy ho variany ary ho vonona ny fotoana rehetra, na ny ampianarana ianao na ny an-tsahy ianao na eo am-panomanana fanambadiana ianao na aiza, fa ho avy tampoka izy, mila miomana fotsiny ianao. Ny Baiboly dia tsy mampianatra fa ho avy mangingina tahaka ny mpangalatra izy, tsy zany mihitsy, fa nylazainy dia hoe ho avy tampoka tahaka ny fiavy mpangalatra izy. Ny fotoana tampoka hiaviany izany ny resahana eto, fa tsy ny fomba hiaviany izay fa nianarantsika teto. Zao ny vakitsika ao amin'ny Matio 4:17. Afatrafatra nataon'i Jesosy amintsika ity. Matio 4:17. Koa miomana kosa ianareo, fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiaviany zanak'olona. Amin'ny ora tsy ampoizinareo, zay le fiaviana tampoka tahaka ny mpangalatra. Mazava ny afatra lefa amintsika eto.
mila miomana mandrakariva ianao, mila miomana mandrakariva, mila miomana mandrakariva isika satria tsy fantatsika hoe raoviana Jesosy no iverina. Reo famantarana dia mazava eo anyloantsika kosa fa tena eo ampiandrasana an'izay fiaviany tampoka izay isika. dia ahoana indray ary ny amin'ilay teny hoe ny anankiray ho raisina, ny anankiray avela. Efa nahainao an'izay ianao ao amin'ny Luka 17:5-7 misy an'izay ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara. Luka 17:5-7 zao nolazay isy roa vavy miaraka amin'ny totovary, ny anankiray ho raisina, ny anankiray avela. Inona ny tianyty andinnyty ho lazaina amintsika? Milaza ve zany fa ilay anankiray dia ho avela ho velony eto tany ary ny anankiray kosa entina en-danitra? Tsia, zany mantsy ny fiheverana malaza momba ny fanambarahany io indray, saingy tsy zany no ambarany soratra masina. Zao ny vakitsika amin'ny Luka 17:5-20. Luka 17:5-20. Ary tahaka ny tamin'ny andro ny Noa dia hisy toy izany koa amin'ny andro ny zanak'olona. Ny hevitra zany dia zao: amin'ny fiavian'i Kristy fandrony dia hisokajin'olona roa tahaka ny tamin'ny andro ny Noa. Ny sokajy anankiray dia ho voavonjy, velona tao anatin'ny samby fiara. Ny anankiray kosa dia natelin'ny rano ka maty. Dia toy izany Jesosy ny teniny eo amin'ny 9:20. Ary tahaka ny tamin'ny andro ny Lota koa. Zay nolazainy, tahaka ny tamin'ny andro ny Lota koa. Inona ary no nitranga tamin'ny andro ny Lota? Ny sokajy anankiray nentina nivoaka ny tanàna dia avotra soamatsara. Tsaroantsika Lota sy ny fianakaviany zay. Ny iray kosa dia levony afo tao an-tanàna. Tsy nisy deuxième chance intsony, tsisy famindram-po fanondrony intsony. Isokajy roa koa alohan'ny fiavian'i Jesosy. Ny iray ho voavonjy dia akarina eona amin'i Kristy, ary ny iray ho very dia avela ho faty. Ny Apokalipsy dia maneho mazava ny sokajy roa io amin'ny fiavian'i Kristy fanondrony. Dia ireo izay tian'i Kristy, maniry mafy ny ahita azy, sy ireo izay matahotra ny fahatongavany ary antso ny vatolampy mba hienjera aminy. Zao ny voasoratra amin'ny Apokalipsy 4:5-7. Apokalipsy 4:5-7. Inona no ataon'ireo izay tsy mety nandray ny antso nataon'Andriamanitra taminy? Zao no antsoantso ataon'izy ireo amin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy: mienjera aminay, ka feno zahay amin'ny tavalay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerandreo, ka iza ny mahajanona? Mampalaelo anie zany. Tsy nanome voninahitra azy ho mpanjaka ny voninahitra ao anatin'ny fony ireo olona ireo teo amin'ny fiainany, dia tsy haniry ny ampisatroka satro-boninahitra azy koa ho mpanjaka n'izao rehetra izao mihitsy, satria izay no ahitanan'i Jesosy rehefa ho avy indray. Dia hirifatra andositra izy ireo, matahotra, hiantso ny vatolampy sy ny tendrombohitra hienjera aminy, zany hoe aleo ny maty. Rehefa manazava mikasika ny fiavian'i Kristy fanondroany ny Baiboly, dia iray amin'ireo fitaka lehibe ny hoe hisy avely eto tany ka omen'Andriamanitra famindram-po fanondrony aoriana ny fiavian'i Jesosy. Fatsoana izany. Hevitra izay namidiny devoly izany lainga izany, hamitahana ny olombelona, hanafoanana ao an-tsaintsika ny mpilaniny famonjena mazava sy hahatonga n'izay mino an'izany ho voafitaka dia hangatakandro. Zao mantsy ny fiheveran'izy ireo hoe mbola afaka manemitra ny fotoana aminjena Jesosy aorianan'io fotoana hiaviany io. Fitaka lehibe zany, tena tsy ara-Baiboly zany, ry havana. Voalaza mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsisy fotoana fanondrony azo ararotona hibebahana intsony aorianany fiavian'i Jesosy. Ary ho antsika izay velona amin'izao fotoana izao, aza miandry ny fiavian'i Jesosy vao hibebaka, satria amin'ny andro havelomantsika ihany inge no ahafahantsika manao an'izany. Izao fotoana havelomanao zao ry havana ny tsy maintsy hanapahanao hevitra matotra momba ny famonjenanao. Ahoana hoy Jesosy? Tahaka ny tamin'ny andro ny Noa. Mba fantatrao ny zavatra niseho? Rehefa nakato ny anjely sy nasiany tombo-kase ny varavaran'ny samby fiara, dia nanomboka ny latsaka ny orana. Dia nanomboka teo tsy nisy afaka niditra tao anaty samby fiara intsony ny olona mba hazo fiarovana,
na dia niikika farak'izay mafy indrindra azy izy ireo na mafy toinona aza fandondonan'izy ireo ny varavarana dia vitatreo ny famindra-po tsy nisy famindra-po fanondronontsony dia ho takan'izany koa rehefa mahitan' jesosy tonga eny amin'nyrahony ianao dia hitondra ny valin'ny fitsarana mahakasika ny tsirairay izy satria efa voatapaka mialohany io anjarany tsirairay mandrakizay milohany hidinany ety an-tany tsy afaka hijery an' jesosy ianao rehefa ho tonga izy ka hiteny hoe hitako maso mihitsy izy zaoko ka mino azy amin'izay tsya efa tara loatra izany fanapa-kevitra izany amin'izay fotoana izay ka miangavy ianao izy aza mangatakandro fidio jesosy aza miandry ny ampitso satria tsy tompo ny ampitso isika ary rehefa manao izany safidy izany ianao dia ho mamy valim-piti omeny ianao izay tsy ho azonao sary an-tsaina velively andeny ho jerentsika izay efa nasehony baiboly ny amin'izany valim-piti omeny izany ary izay nampahafantariny antsika ao amin'ny teniny ihany no resahantsika fa tsy amorona zavatra hafa isika ho jesosy eo amin'ny jaona 7:13 fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa mazava izany mino an'izany ve ianao jesosy no nteny an'izany ny mpanjaka n'izao tontolo izao dia maniry ianao hiaraka aminy mandritry ny mandrakizay izany no antony hiazonany ny rivotry ny ady amin'izao fotoana izao satria tiany sika rehetra mbola hanana fotoana hanaovana safidy mazava tsara hiverenana aminy na tsia averina ihany fa tserairay ny famonjena tsy afaka miditra amin'izany ny fiangonana misy ianao na fiangonana ina na fiangonana ina tsy afaka miditra amin'izany ny mpitondra fivavahana na iza na iza manamora fotsiny ny fahafahanao mahalala ny fahamarinana ara-baiboly sy hatonga anao andray ny famonjena ny fiangonana sy mpitondra fivavahana fa na izy koa aza mbola anisan'izay ho tsaraina fa karakarao ny fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra manasanao hifidy ny hovonona amin'ny fiaviany fanondrony fidiony lanitra isan'andro jesosy dia maniry olona anankiray hafa indray hanolo tena ho azy olona anankiray hafa indray hinoko fa ianao io indrindra izany mampatsiaro ahy tantara marina ny amin'ny vonjyaina nataona miaramila anankiray antsoina hoe Desmond Doss izany efa nandre mikasika azy angamba ianao fa malaza izay anaran'izay Desmond Doss kristianina adventista mitandrina ny andro fahafito izy ty fa saingy tsy amin'ny anarany fotsiny fa tena lehilahy samy joro tamin'ny fanapa-keviny an'Andriamanitra teo amin'ny fiainany manokana tao Okinawa izy nandritry ny adiny sy ny ramandrika tamin'ny ady lehibe faharoa ary nahavonjy miaramila izay naratra hatrany amin'ny 5:70 isa kanefa sady tsy nitifitra izy tamin'izany ny tsy nitondra fitaovam-piadiana hafa fa nanao ny asany mpamonjy voina tamin'ny mahampitsabo ny tafika azy dia izy rery no nibatan'ireo maratra avy eo ambadiky ny faritra nisy ny fahavalo namakivaky tamin'ny-pasahiana ny fefy ny tifitra vary raraka izy raha nitatitra n'ireo miaramila ireo tsirairay nisy fotoana izay namparatra azy satria nipoahany grenady vokatra izany saingy narovan'Andriamanitra kosa ny ainy natoko tamin'Andriamanitra Desmond ary nijoro vavolombelony toetrany natao anatin'ny ady mahatsiravina azy nandritry ny vanim-potoana rehetra dia nanana mahery fo azo ny anteherana hatrany hatrany ho tena vavolombelony Andriamanitra tahaka ny Desmond Doss mba fantatro moa mivavaka atao nisaky ny manao vivery ny aina izy hamonjy miaramila maratra anankiray zao lay vavaka Jesosy io omeo miaramila anankiray hafa indray aho azoko vonjaina omeo miaramila iray hafa indray aho azoko hovonjaina tiako ny vavaka nataony Desmond andao samy vavaka isika isan'andro hoe eny isan'ora isa minitra mihitsy hoe tompo miangavy ianao aho mba omeo olona iray hafa indray olona iray hafa indray hanaiky ny famonjena tolotra ho azy ho any an-danitra amen rehefa mijery an'ireo voalaza ao amin'ny apokalipsy 2:20 sy 2:20 isika apokalipsy 2:20 sy 2:20 dia ahazo sary an-tsaina
fa rehefa atsangana iona amin'ny tompo eny amin'ny abakabaka ary oentina miakatra miaraka amin'ny eny an-danitra dia handalo an'ireo planeta izay ho zava-baovao amintsika rehefa tonga ny an-danitra indray isika dia ho hitantsika koa ireo vavahady 12 vita amin'ny perla goavambe ary ny fanorenany 12 samy vita amin'ny vato sosarbedy ahitan'ireo lalana tena volamena isika tsy mila karoana intsony izany volamena izany fa ho atao lalana azy izany rehetra izany dia voahodidiny ny hazavana avy amin'ny voninahitr'Andriamanitra satria tsy ilayntsika intsony ny masoandro sy ny volana amin'izay fotoana izay avy eo dia miazakazaka manatona ny loharaноnaina isika izay mivoaka avy amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ary ahita hazo mamoa hazo anankiray kanefa mamoa voa 12 ary ny fihinanana ny voan'io azo io dia ahazontsika ny tsy fahafatesana mandrakizay io ilay antsoina hoe hazonaina karazam-boankazo 12 no mivoaka avy aminy goavana ilay tanàna masina ampandrosoana antsika efa joro tanteraka izy io ny manda tsirairay a dia mirefy eo amin'ny 5.700 miles na 3.5 kilometatra ary ny olom-bovonjy rehetra dia tafiditra tsara ao anatiny avokoa nanomana ny fahatsarana mitsipiriany rehetra ho antsika Andriamanitra tahaka ny nanomezany hatsarana vaovao ho an'ny vatantsika izay hanana nofo sy taolana vatana salama tsy mety maty mitovy amin'ilay mpamorona antsika ilay tompontsika ilay mpanjakantsika dia Jesosy zokontsika ary arakaraka ny androsoany ny andro dia hiariary hatrany amintsika fa tena tsy misy intsony ny olana tsy misy tahotra narany maso intsony tokoa any ary izany angeny mahatonga ny Satana miezaka mafy mba hanao izay hahatonga antsika tsy ino an'izany rehetrarehetra izany satria izy avy tany nadoboka tetỳ ka ianao indray ve no andeha ho any isolo-toerana azy tsy mety aminy izany izany no mahadevoly azy raha sanatria mbola manana toetra mitovitovy amin'izany ianao hoe tsy mba misy olona tiako ho sambatra tahaka anam-bola tahaka ahita ny fafinaretana hitako a dia avy amin'ny devoly izany toetra izany fa angatao Andriamanitra analan'izany afinaritra ny lanitra ry havana ho safinoniko ny hafaliana ao anatsika isika izay hifampizarantsika amin'ny voavonjy rehetra miaraka amin'ireo zanak'Andriamanitra nijoro azy hatramin'izay ireo nandresy miverimberina ao amin'ny boky ny Apokalipsiny hoe izay maharesy no andovan'izany zavatra izany ndikan'izany a misy ady atrehana eto amin'ny fijoroana amin'ny fanarana an'Andriamanitra izay maharesy no andovan'izany zavatra izany ahafaly manokana ny ahitan'ireo efa nandresy tahaka andry Enoka, ry Eli, Mosesy, Daniela, Josefa sy ireo maro hafa tsy voatanisa eto fa ny tena hafaly indrindra dia ny fanatritava mivantana hiresaka amin'i Jesosy ary tsy antery fa ankafaliana no iarahantsika midera azy ary aradrarina izany tsy tonga tany isika raha tsy izy ndao ary jerentsika vetivety ireo andalateny vitsivitsy avy amin'ny ten'Andriamanitra hanananao an'ireo fampanantenana tsara rehetra ireo mikasika ny any an-danitra tena misy ireo perla goavambe heno ene zao mivolaza amin'ny Apokalipsy 1:20 Apokalipsy 1:20 ary ny vavahady 12 dia perla 12 le vavahady mihitsy ny perla iray avy nisam-bavahady ary ny lalambe teo an-tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra manganoano fantatrao ve fa ny fiforonan'ny perla anankiray a dia tena vokatra azo avy amin'ny fijaliana raha izay no ilazana azy zavatra kely mampamirifiry izay miditra ny anatin'ny akorandrika ary arakaraky ny ijalian'ilay bibikely no handovany an'ilay zavatra mamirifiry izay miditra ho lasa vatosoa tena mahavariana antsoina hoe perla ireo vavahady 12 anefa dia perla avokoa ny fidiranao ny fidirako eo amin'izany vavahady izany ry havana dia fanomezan'Andriamanitra avy amin'ny fijaliana manokana tsy manapetra navela hiaretan'i Jesosy satria tao aminy no nampihavana ny zavatra rehetra tamin'ny tenany anisan'izay zaha sy ianao
navelany andray anjara tamin'ny ampahany kely de kely mety ho zaka antsika koa isika ary maro miaran'izany amin'izao fotoana izao satria tehijoro ny fahamarinana amin'ny ady atrehny ety an-tany atonga antsika hanana an'ireo toetra sarobidy tena mahasoa antsika zao indray vakitsika amin'ny apokalipsy toko faharaiky amby roapolo andiny fa 7 sy ny faharoapolo apokalipsy toko faharaiky amby roapolo andiny fa 7 sy ny faharoapolo ary ny fanorenany manda dia voaravaka vatso samy hafa rehetra ny fanorenana voalohany dia jaspi ny faharoa safira ny fahatelo kalkedona ny faefatra emerald ny fahadimy sardonyx ny fahenina karneola ny fahafito krizolita ny fahavalo beril ny fahasivy topaza ny fahafolo krisopraso ny fahiraiky ambin'ny folo hiankita ny faharoambin'ny folo ametista andriamanitra eto dia tsy nampiasa afa-tsy izay fitaovana tena tsara indrindra tamin'ny fananganana an'ilay tanàna masina raha afaka mampifanaingina an'ireo vatsoa ireo ianao ny iray zany a atao eo ambon'ny iray hafa dia hamoaka lokona havana tena tsara tare indrindra izany tena tompony hatsarana tompony zavakanto anie ny paharentsika ary tokony efa ho hita taratra eo amin'ny fiainantsika izany tsy tompony fikorotanana sy ny zavatra ratsy andriamanitra ny havana fampanantenana ny fototry ny tanàna masina zao ngo ny vakitsika eo amin'ny apokalipsy toko 2 apokalipsy toko 2 ary tsisy alina intsony tsy mba mila ny hazavan'ny jirona ny hazavan'ny masoandro itsony izy fa ny tompo andriamanitra no anazava azy ary hanjaka mandrakizay izy velomateo zany ny resaka masoandro sy ny volana zao koa ny vakitsika eo amin'ny apokalipsy toko 2 voalohany sy ny faharoa apokalipsy toko 2 voalohany sy ny faharoa ary izy naneo ahy ny on'ny ranonaina mangano ahno tahaka ny vato kristaly nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'andriamanitra sy ny zanak'ondry teo fovoan'ny lalambeny ary teny an-daniny roa amin'ny ony dia nisy hazonaina mamoa vorombiny folo samihafa sady mamoa isam-bolana ary ny raviny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro voalohany dia mario tsara ny fototry ny hazonaina izay eo amin'ny an-daniny roa amin'ilay ony izay mivoaka avy eo amin'ny seza fiandrianan'andriamanitra ny raviny sy ny voany zany a dia mitondra fahavelomana tsy manapetra manome hatanorana mandrakizay ho an'ny zanak'andriamanitra rehetra asa raha voamarika eo fa efa hita tany edena zany hazonaina izany voalaza amin'ny genesis toko 7 rehefa avy nanota adama sy eva dia tsy navely ikasika an'io hazonaina io ary nydroahana hiala tao edena fa izay maresy no andovan'izany zavatra izany anisan'izay hihinana amin'ny hazonaina nataon'andriamanitra hiaraka onina amin'ny mandrakizay isika ry havana ny tanàna masina dia nofinofo ny mpanao maritrano hoe anahoana re zany izy zany voalaza amin'ny apokalipsy toko 2 izay naseho antsika apokalipsy toko 2 ary ny tanàna dia efa-joro ka mitovy ny lavany sy ny sakany ary nandrefy ny tanàna tamin'ny volotara izy ka 2,000 sy 100 stadio mitovy ny lavany sy ny sakany ary ny ahavony ny tanàna fahiny dia norefesina tamin'ny alalan'ny fivelarany manda any velany ny stadio raha mba ezaka andrefy azy zany tsika eto ny stadio anankiray dia 2.5 ny maila zany refy anglisy na 100 faingio 700 metatra zay ny stadio anankiray zany 100 faingio 700 metatra zany hoe atratratra any amin'ny 470 kilometatra mahery ny refy ny manodidina azy mahery ny 2414 kilometra mbola misy ambiny 490 moa zany orinan'izay ary satria efa-joro izy ny manda tsirairay zany dia atratratra any amin'ny 300 kilometatra ny lavany 603,5 kilometra araka nefa ny vakitsika teo dia ho efa-joro tonga lafatra mitovy halavana ny sakany rehetra tena midadasika be mario ihany koa fa mitovy ny ahavony zany hoe mbola 3,5 kilometatra koa zany ny ahavony 603,5 kilometra any amin'ny 4,700 sy 4,4 kilometatra toradro zany ny abeny
tena mivelatra zany a farafahakeliny dia tombanana ho 7 lavitra isan'ny olona afaka miditra ao an-tanàna eo amin'ny 7.8 miliara mahery eo ny isan'ny mponina eto ambony tany amin'izao fotoana izao a zany hoe mihoatra 5 eny amin'ny isan'ny mponina eran-tany amin'izao fotoana izao zany dia ho tafiditra mora foana ao anatin'ilay tanàna raha ampidirinao zao ny voalazo amin'ny Korinthiana 2:17 Korinthiana 2:17 fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana vakitsika koa izay voalazo amin'ny Apokalipsy 2:24 ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fefa lasa ny zavatra taloha le Andriamanitra mbola tsy nandainga ary tsy mahay mandainga no mampanantena antsika an'izany zao koa ny vakitsika eo amin'ny Isaia 7:7 Isaia 7:7 fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa elatra no hiakarany tahaka ny voromahery iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka ny karazam-pahalalana rehetra dia iroborobo amin'ny fahafenony mbola hianatra isika any sombotsombony ihany ny fahalalana hitantsika ety na dia ny tsara indrindra aza satria voafetra ny fahotana ny fivelarana saitsika na izany aza dia tsy handreraka ny saina velively na ampihena ny hery ny fanovozam-pahalalana izay ho raisitsika any ny fahaiza-manao tsirairay dia hitombo sy hivelatra ara-dalàna hamaky andiny anankiray misoratra masina isika izay hampahafantatra antsika fa izay nampahafantarina antsika momba ny any an-danitra ary molazainy ten'Andriamanitra teo ny santionany dia mbola nofinofy ihany no ahatakarahantsika ny mety ho endrika izany arak'izay voalaza amin'ny Korinthiana 2:2 izay mivaky tahaka an'izao fa araka amin'ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy ifankahitany daholo ny mahery fon'Andriamanitra rehetra zao ny vakitsika eo amin'ny Matteo 5:12 ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any antsinanana sy ny any andrefana no tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakany lanitra renao ve zany hiary hipetraka amin'ireo olo-malaza amin'ny finoana tamin'ny fotoana rehetra isika ireo mahery fon'Andriamanitra avy amin'ny vanim-potoana rehetra dia ho hita eo avokoa ireo olon'Andriamanitra voatantara ao amin'ny Baiboly izay mbola vaky teny no halalantsika azy amin'izao fotoana izao dia hiaona amintsika avokoa ten'Andriamanitra dia nilaza fa hamboly isika any a hanao trano isika any a fa tsy hoe hidonanam-poana isy tsangatsangana fotsiny akory eritrereto any ny fomba hatanterahany izany angamba indray andro any ianao dia hiasa ao an-jaridainanao tsara tarehy dia hita lehilahy anankiray mandalo akaiky ny toerana honenanao dia hiteny hoe iadamy ity avy eo mandroso makao aminao izy ary miteny hoe miarabo izano Adama mahafinaritra any mandinika ny zaridainanao dia araka hipetraka ianareo hanomboka hiresaka momba ny fiainana hifampizara ny fifaliana irahana amin'i Jesosy hiona Mosesy koa ianao ilay patriarika izay nandray ny didy folo no soratany ratsan-tanan'Andriamanitra dia hitantara amin'ny atsipiriany aminao Mosesy mikasika ny fomba namaky vakina ny ranomasina mena miaraka amin'ireo Egiptianina izay manenjika avy aoriana sy ny finoanana nanan'izy ireo tamin'ny fandehanana teo anivon'ny ranomasina mbola eo amin'ny Daniela koa isika ry Josefa ry Eli sy ny sisa fa ny ambony indrindra mihoatra noho izany rehetra izany dia ny fionana miaraka manokana amin'i Jesosy ilay Kristy antsika izay mahato antsika ilay nanana tanana voatroboko ny fantsika izay antoka natonga antsika ho afaka mandova izany hasambarana rehetra izany ilay lehilahy izay nandray teo amin'ny lohany ny satro tsilo no fitiavany antsika ilay iray ilay hanotokana nandatsaka ny rany ho sy ho anao ho antsika rehetra zao ny voalazo amin'ny Isaia 5:17 Isaia 5:17 ary isaky ny volombolana sisa tsabata dia ho avy ny nofo rehetra hiankohoka eto anatrehako hoy Jehova
tsy androko izany fotoana izany inoko fa anisan'izany ko ianao rehefa mijery ianao Jesosy dia hanatsotra ny tanany iteny aminao hoe ndao hiaraka hitsangatsangana kely sika dia miaraka mianika avoana kely ianareo dia hoy izy aminao hoe jereo anie reto voninkazo reto hoe mahafinaritra jereo ny violety ny raozy mavokely ny mena ny manga tsy misy samboninkazo tahaka an'ity namboariko ho anao reto voninkazo reto ary nomeko loko manokana ny avoana ray manontolo ho anao nahoana sarobidy amiko loatra mantsy ianao eny sarobidy amin'Andriamanitra isika tsirairay avy sarobidy amiko ianao lay tena sarobidy indrindra ka dia niditra tao anatin'ny fialanaina matsiravina niaraka tamin'ny fanaintainana ny fijaliana sy ny aiziny azo fijaliana mba hahafahako mamonjy ianao misaotra anao nanaiky ny famonjena nataoko ho anao dia indro apetrany eo antsoronao ny tanany dia hoy izy hoe tsy manana olo-kafatoanao amanerana an'izao tontolo izao nataoko manokana mantsy ny tsiraray avy aminareo ianao dia olo-tokana fananako tena sarobidy satria raha very anao dia tsy afaka ny an'olo anao intsony iny tonga tetỳ tany Kristy niaraka tamin'ny lanitra manontolo mba ho famonjenanao ho famonjenantsika eny ny famonjen'Andriamanitra dia lehibe lavitra noho izay mety ho tratry ny saintsika ndrafitr'Andriamanitra ho antsika dia tsy hahita-kary ny saina move misy zavatra na olona mbola miazona anao tsy ho vonona ny fihavian'i Kristy amin'izao fotoana izao Jesosy dia manomana anao mba ho afaka hiaraka aminy any an-danitra te hiaraka onona aminao mandrakizay re izy fanirianao ve niaraka amin'ny mandrakizay tianao ve ny hanolotra ny fiainanao ho azy hanaraka ireo drafitra mahafinaritra izay efa nomanina ho an'ny fiainanao ry namako andao antsika mibavaka ny fanapahan-kevitra rainay izay ny an-danitro zavatra tokana no angatahinay amin'ny tian'io ity ny any zavatra iriko dia niara-monina aminao any an-danitra mandritry ny mandrakizay ary hitalanjona amin'ny fahatsoram-ponao izany koa ny faniriany reto namako miaino ny fandaharana mikasika ny alasaro ny faminaniany baiboly reto amboary ny fiainanay mba ho isan'izay handova zany fiainana zany zahay ampio zay amin'ny fanapahan-kevitra ho raisinay aza vela hisalasala Jehovah fantatrao ny ampony mpiaino tsirairay amin'izao fotoana izao izay maniry hiaraka aminao any an-danitra ampio zay amin'ny fanapahan-kevitra raisinay satria olona malemy any zahay mora lavo efa simba ny fahotana ary fantatra ao tsara zany kanefa noresenao lahatra fa raha manaiky anao zahay dia naonao ny mehery anay mba ho tonga zanakao amin'ny anara-tsosy maherin'i Jesosy amen. Raha tianao ny hitondranay ambavaka ny fanapahan-kevitrao ho isan'ireo zanak'Andriamanitra na tianao ny hanavao amin'ny fanoratenanao an'i Jesosy dia manasanao handefa izany amin'ny alalan'ny hafatra alefa ny telefonina amin'ny alalan'ireo laharana izay efa nomenainao teo. Azonao tokony manoratra amin'ny MP ao anatin'ny Facebook amin'ity adresy ity AWR Malagasy AWR Malagasy. Amin'ny manaraka isika dia mbola hiresaka lohahevitra anankiray tena ahalinanao mitondra ny lohateny hoe ny fandravana ka dia manentana anao hatrany hanaraka ity famelabelarana fanalana sarona ireo faminanianao amin'ny baiboly ity fidio hatrany ny lalàn'Andriamanitra. Manao mandra-piona vetivety ny namanao Elion Andriamitanjo. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Lay feony fanantenana.
sambatra tikoloatra resa taniko izay telalova no maniny rahay io latany vaovao asianao izavono kandresy izao fiainan'izao azavarina fa neto mandalo miserana ihany ny afaliana ny sainy sy tomany koa fangana fizy efa miandry anao ny mpamonjy miandry anao i Kristy andray manonto ny fibebahana zay lay onjany fanantenana zaho tsy fotoana ny andrasandras fa tsy tompo ny hoavy anao na ny ray minitra za tsy fantatra koa anio tapao ny hevitrao azavarina fa neto mandalo miserana ihany ny afaliana ny sainy sy tomany koa fangana fizy efa miandry anao ny mpamonjy miandry anao i Kristy andray manonto ny fibebahana marira manantena vahisiny maraina ny findrisy tapetrany aina azavarina fa neto mandalo miserana ihany ny afaliana ny sainy sy tomany koa fangana fizy efa miandry anao ny mpamonjy miandry anao i Kristy andray manonto ny fibebahana ny fibebahana Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.